Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Manasaritra ny olana politika eto Madagasikara ny fisiany Alabato hoy ny siapitandrina andriamampiana Zaka Armis filoso ampanampy Brown ny siapiandraikitra foibe ny FGKM nandritra ny siafanipom-pivavahana ny tondrana ambavaka ny filohan'ny FGKM Mianakavy sy ny toampiasana 2024 teny amin'ny Coliseum Antsontsobe Androany. Simba ny fambolen'ny ponina teny Anosato andrefana taorin'ny fahavakisan'ny fefilo sy sondra ny fanazavana. Ny fanamboarana ity fefilo ity izay tsy mbola nanomboka hatramin'izao eritaona taorin'ny fahavakisany. Telo herinandro ny sesiny andro ratsy tao California, andro ratsy vaovao indray no andrasana any an-toerana Aniwal raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Manoloana izany, teratany Amerikanina antapitrisany ho nahazo baiko fa tsy maintsy afindra toerana ny anjinjin'izay avy hatrany. Manatra ny araba tombo klasy tomboky vavy tonga sondray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Manasaritra ny olana politika eto Madagasikara ny fisiany Alabato hoy ny mpitandrina andriamampiana Zaka Armis filompanampy Brown ny mpiandraikitra foibe ny FGKM nandritra ny siafanipom-pivavahana itondrana ambavaka ny filohan'ny FGKM Mianakavy sy ny toampiasana 2024 teny amin'ny Coliseum Antsontsobe Androany. Nazava ny afatra avy amin'ny fiangonana FGKM nandritra ny fanimpom-pivavahana itondrana ambavaka ny filohan'ny FGKM Mianakavy sy ny taom-piasana 2024 teny amin'ny Coliseum Antsontsobe manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny fiomanana amin'ny fifidianana. Manasaritra ny olana politika ny fisiany Alabato hoy ny mpitandrina nandritra ny toriteny nataony. Ary amin'izany taona ny fifidianana izany dia misy zavatra tokony ho lazainy ny fiangonana amin'ny mampitily ny firenena azy. Ny tokony fantatsika rehetrarehetra dia ny hoe manasaritra ny olana politika ny fisian'ny Alabato. Manasaritra ny olana politika ny fisian'ny Alabato. Ary manasaritra ny famahana olana ihany koa ny fisian'izany Alabato izany. Isika indray ve no ampianarina fa lafo be ne zany sandan'ny Alabato izany. Lafo be zany. Ray tsy maro toerana izay mitondra eo politika izay. Fa ny ataony dia ny manao an'ilay atao hoe clientélisme sy ny intimidation. Izay no ataony izay rehetra tafakatra noho ny Alabato. Tsy maro toerana izy. Ny faharoa, lafo be koa ny sandan'ny Alabato amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety handeha eo. Ary misy firenena anankiray izay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy amin'ny laharana. Tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny Alabato no ampanjakainy. Ary tsy misy fampivoarana ihany koa amin'ny tokantrano sy ho an'ny tsirairay. Lafo be ny sandan'ny Alabato. Nainainy sika raha enona ny fen'ny olona izay entitsika. Inona mba makany amin'ny volaninay? Fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona. Na nisy nangalatra ny volaniny, na namidy le volaniny, ka inona tsony ny hoanina. Zany ny zavatra vokatra ateraky ny hoe tsy manjaka ny fahamarinana sy ny tsirarina. Raha ny toriteny nataony mpitandrina hatrany, tsy ny fanampiana avy any velany no hivelomana fa ny fampivoarana ny firenena. I Madagasikara, izay isan'ireo firenena manana ny arena kibon'ny tany betsaka, ka io arena io no tokony ho tsinjaraina aradrariny. Ary tsara ny adiny jentilisa izy, ka ampiaiky firenena maro, dia anefa ny saba no fangady ireny, ary ny lefo no fanetezam-boloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra adintsony. Inona ny ambaran'izany? Ny ambaran'izany ry havana dia tsotra amin'izao andro havelomantsika izao. Manana sabatra ianao, avadio angady zany. Manana lefony ianao, avadio fanetezam-boloboka izany. Manana kalaknikova ianao,
avadio angatin'ombo zany, manana baly ianao avadio masombolo zany, zay ihany io, zay ihany io, zay ampandroso ny toekarena sy ny famokarana ny ilifosy, zay ihany io. Raha te ho tafavoaka ianao tsy niery ny miaramila amin'ny mahatafavoaka, fa niery ny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafita. Aenao teti-bola ny tafika raha atao arabaky teny zany, de ampitomboy ny teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana. Ka raha tiana tafarina riavana ny firenena dia ny fanarenana ny toekarena no ilifosy mafy fa milamina ny sécurité io, fa mifampitanana etsika sy ny dalo am'izao ny basy anananondra ndray ohatra ny tsy tsara noho ny azy mas 36 zany ny azy efa raha misy dia mas 38, ny anao mas 36 tamin'ny ady lehibe faharoa. Fa alefaso ny toekarena ary reny no fampandrosoana ny firenetsika dia miena izao tsy fandriam-pahalemana izao ary mitombo ny anasa rehefa mandroso ny toekarena. Ny fideranan'Andriamanitra riavana le rainy Jesosy Kristy dia tena ao anatin'izany fampandrosoana ny asa sy ny toekarena ary zany misy ho ny fitahiana avy aminy. Fideranan'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ho antsika mba tsy ho mpanao politika mangala-bato, mba ho politika ny rano tsara tantana no isitrahany vahoaka ary mba fampandrosoana ny asa sy ny toekarena fa tsy niery ara-tafitra no ametrahana ny fanantenana. Nanamafy ihany koa ny filoha-panampy ny Abraopindraiky teo anivon'ny fiangonana FJKM nandritra ny toriteny izay nataony fa tokony ampitomboina ny teti-bola amokarana ahafahana mamorona asa ampandrosoana ny firenena. Tamin'ny septambra 2022 voalasa teo 3 milliards,3 dollars ny volomeny atsika ao anatin'ny taona iray, 3,3 milliards de dollars. Dollara ny resaka eto, ampitomboy 5 000 ariary zay, fa tsy zakan'le masinina kelinao. Fa mihoatra lavitra noho izany, ny tahirina reny ankibon'ny tany fotsiny ressources minières dia mahatratra 800 milliards de dollars ny eto Madagasikara araka ny tombana 800 milliards de dollars ny tahirika rena ankibon'ny tany fotsiny. Dia ataovana hoe fampitahany le 3,3 milliards de dollars na 200 taona aza tsy mahatratra ny 700 milliards de dollars io. Zany hoe tsy ny fanampiana no ivelomana fa ny fampivoarana ny fiainan'ny firenena mba hanjaka ny fahamarinana, mba hanjaka ny rariny, fa tsy rary ny tomboky ny alabato, tsy rary ny tomboky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny ariam-pirenena rehefa mba metimety ny visondratan'ny firenena. Zao no lazay ny bokin'ny obolana fahatelopolo, zavatra telona efatra tsy mampandroso ny tany ary ny anankiray amin'izany dia ny hoe raha ny andevo ny tonga mpanjaka. Io tsisy resaka firazanany zany dia damasevanga andevo sa andriny tsisy zany ary samy zanak'Andriamanitra tsika, Andriamanitra nga andevo sa andriny fa ny andevo karena, ny andevo pahefana, ny andevo ny fitiavatena raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika. Fa ny olona ty fahamarinana tahaka an'Andriamanitra, ny olona ty rariny tahaka an'Andriamanitra no lazay ny mpanao salama ary tenenany hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamaniny satria olona ty fahamarinana sy ty rariny no mitondra. Nentin'ny mpitandrina ny sariana ny sainy mpiny teto ihany koa ny mahasarobidy ny rano. Mitombo ankehitriny ny isan'ny mponina, mitombo manaraka izany ny filana rehetra ahafahan'ny mponina mivelona, ka tokony hitombo manaraka izay ihany koa ny fahafahamamokatra. Ireo biby fiompy na zatra ny malagasy ato izay ny tokony ampitomboana hifanaraka amin'ny filan'ny mponina hoy izy, fa tsy tokony hanampy biby fiompy hafa. Noraisiny ohatra tamin'izany ny elefanta. 150 kilos par jour ny zava-maniry lanin'ny elefanta, tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy dia any, zay dominy dia any. 10 kilao isan'andro. Ary ny rano sotroiny izy le mitroka amin'le lava orona be iny 10 litatra iny, zany hoe firy-so aminao troan'ireo mandeha dia lany zay 10 litatra. 150 litres par jour ny rano sotroiny. Ore olona barika regny zany ka mampidira elefant eo dia apetrao amin'ny ranona nosy eo herinandro dia ritra.
Isan'ny niverina matetika tao anatin'ny toritenina nataon'ny mpitandrina teto ny tokony hanovanana hafamindra eo amin'ny resaka alabato mandritra ny fifidianana. Io alabato io no miteraka olana sy krizy mahatonga ny firenena ho latsaka anaty fantrana lalina. Manoloana ny toriteny izay nataon'ny mpitandrina teny Antsonjombe nanamafy ireo mpitondra fiangonana sy mpino FJKM fa manana adidy ampianatra anoro sy anitsy ny fiangonana raha misy ny tsy mety. Nanamafy ankilany ny filohan'ny FJKM fa ho taonan'ny finoana, ho taonan'ny asa ary ho taonan'ny fankatoavana ity taona 2024 ity eo amin'ny fanadihadiany Gaëtan Andriatsilavo. Adidin'ny fiangonana no manambaratsy amin'ny tahotra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vahoaka sy ny mpitondra, na mpitondra fiangonana na mpitondra fanjakana. Misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra noho ny amin'ny asan'ny fanahy masina izay manome fahasahiana ho an'ny fiangonana fa tena manomboka manatanteraka ny asa mahampaminany azy tokoa ny fiangonana, manambaratsy amin'ny tahotra sy tsy ampiambahambana ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vahoaka sy ho an'ny mpitondra na mpitondra fiangonana na ny mpitondra fanjakana. Koa ny antenaina dia izay vahoaka, mpitondra fiangonana, mpitondra fanjakana andray izany sitrapon'Andriamanitra izany anie no ho tonga tokoa ho amin'ny fitahiana amin'ity taona vaovao ity, ho ity rariny, ho ity fahamarinana hitantana aradrariny ny harem-pirenena, ny rano eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy antehitra amin'izay mety hoerin'ny miaramila sy mitarika fa amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izany fahasahiana lehibe omeny ny fiangonana izany hijoroana ho mpaminany eto amin'ny firenena. Ny fiangonana no mampatsiahy, manome fampaherezana sy fampanantenana ho an'ireo izay vonona. Fanampin'izay, voarara ny Baiboly ny alatra na inona endrika isehony. Ka izay no mahatonga ny fiangonana io sahiteny hijoro mpaminany mananatra ny firenena, miteny ny firenena, miteny ny vahoaka eo amin'ny firenena mba ho sahijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eo anatrehan'i Jesosy Kristy satria nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany isika fiangonana dia hitory fahamarinan'Andriamanitra ka na inona tsy mijery loko politika fa na iza eo amin'ny fitondrana rehefa tsy mety, rehefa manao tsy marina dia miteny ny fiangonana kanefa koa tsy mitsikera bevantany fa manome sosokevitra ihany koa ny fiangonana eo anatrehan'ny mitondrana ny firenena. Izay no afatra ao ambadika ireny toriteny izay nampitaina tamintsika vahoakan'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Saorana amin'ny tompony amin'ireny satria fitarihan'ny fanahy masina no ahafahana miteny mambara ny tenin'Andriamanitra satria amin'ny maha-fiangonana protestanta dia hoe ny tenin'Andriamanitra irery ihany dia ny tenin'Andriamanitra azavaina eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Adidin'ny fiangonana ihany koa no manentana ny olona ahay andraindraikitra eny anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena. Ny fiangonana no mampianatra, manoro, manitsy izay hita fa tsy mety. Zavatra tsikaritra dia tsotra. Raha za manokana dia marina loatra ny teniny lazain'ny présidentan'ny FJKM hoe ny hoavin'ny Afrika dia ny fiangonana. Ka izay le afatra nampitondraina teo zany mila mandray andraikitra ny fiangonana, mampianatra, manoro, manitsy izay hita fa tsy mety. Mafy ny sedrain'ny kristianina, tsy afaka hitaza-potsiny an'izany ny fiangonana fa tsy maintsy mitondra ny afatra. Ka misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny fiangonana ihany koa fa voaray ny afatra tompoko fa dia ho totosaina sy ho tsakotsakoana. Makasitraka ny fiangonana, makasitraka indrindrandrindra ny Jesosy Kristy tompo tamin'ny fotoana androany. Nanamafy ankilan'izay ny filohan'ny FJKM fahateboka 3 no tokony hananana amin'ity taona 2024 ity, taonan'ny finoana, ny asa ary ny fankatoavana. Averina kely ho taona n'inona hoe ty taona ity voalohany taona ny finoana dia miorena tsara ny finoana aza miova. Ina faharoa taona ny asa dia miasa tsara ho mba hajanony amin'izay ho asa zara fa vita io na roa mo tsisy manao an'izany. Fa fahatelo taona n'inona taona fa izay sitrapon'Andriamanitra fantatro dia akatoavy dia ho hitanao ny fitakian'Andriamanitra hitompaka eo amin'ny fiainanao. Tsy aivina, ny pastora Irako Andriamahasoa Ami no filoha-pitarika ny FFKM, ahitana ny katolika, anglikana, loteriana, ny FJKM amin'ity taona 2024 ity, araka ny fandaminana eo anivon'ny FFKM. Dia izay lafim-baovao izay no hoentintsika misento kely ato anatin'ny ireto dokavatra ireto aorian'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tawari.
ta télé fibrée. Voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika araky ny efa nampanantenainy ireo fikambana ny mpitondra camion amin'ny lalam-pirenena faharoa nanapa-kevitra izy ireo fa tsy hiasa intsony manomboka androany takiny izy ireo ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa fa 4 fa 9 fa 7 ary ny 430. Lafim-baovao hafa kosa indray simba ny fambolen'ny mponina tetsy Anosizato Andrefana taotry ny favakisany fefoloany Sisony rano fanazavana tsy mbola manomboka nefa ny fanamboarana ity fefolo ity hatramin'izao eritaona taty aorina fanampanazavana. Lasibatra noho ny favakisan'ny fefoloany Sisony avokoa ny fambolen'ireo mponina etsy Anosizato Andrefana. Ity fefolo ity izay tsy ahivina fa efa ho eritaona izao ny vaky ary izao mbola tsy manomboka izao ny fanamboarana rano fanazavana. Zava-karaha ataony ninona toy ny fambolena satria sarin'le rano. Lasa ataony ity tambary ity daholo efa mitombo zao. Zao tomparikita tamiaka rano. Lena zao tsisy tsonga. Satria rano sisa. Tena potika ny fambolena raha ohatran'ny anahy zany aloha tena potika. Za zao mieritreritra hoe tamin'ity zany ohatry nisa taony fa tamin'ity zavatra oktobra dia efa nanomboka nisa zany tato. Hanana voananana raiky apokasy tapa amin'izao ny anahy. Efa tita zay anaovana anazy efa tapatapany kely maty olona ataony. Sasany namidy hoe omena kisoa dia sasany tsy sasatsony. Mamy arivo ianao makamaka kely FD-ny olona misoa ny arivo marainy azy efa rano be. Hitana tsony izay efitra fa dia tena sosan'Andriamanitra aloha salama. Fokotany misa 3 amin'ireo fokotany 7 ao anatin'ny komuna Anosizato no tsy maintsy andraisan'ny komuna fepetra isan-taona noho ireo fokotany voalaza izay saika hiara-ny tondra-drano matetika raha ny fanazavana hatrany. Efa voafaritra daholo zany ny olona izay tanàna zany izay tokony hoe ho tratra ny tondra-drano. Vao natsaka ny orana dia efa manentana ny zareo izay hiakatra amin'ny ambony toerany. Izay aloha zany fepetra voalohany tokony efa niraisinay. Rehefa mbola tsy miakatra ny rano dia mbola tsy mifindra loatra zareo. Efa misy toerana efa misy sita zany ipetrahan'ny zareo rehefa hoe tondraka ny rano. Efa misy toerana fa ezahany izy tsy ho any amin'ny ekola satria manjary tsy afaka mianatra amin'ny mpianatra. Ankoatra ny fampotehany fambolena, trano maro manamorona ny fefoloany Sisony ihany koa ny lasan'ny rano tamin'izany fotoana. Ankehitriny raha mitony rotsakorana, ahina ny adibo-drano ireo trano hafa manodidina ity fefolo ity. Mahakasika izay fambolena izay hatrany ny orana artifisialy ataon'ny fanjakana no andrandrainy ireo tantsaha hampamboly vary any amin'ny faritra Alotra Mangoro amin'izao. Efa misasaka ho izy ireo ny volana Janoary nefa tsy mbola afaka miasa ny tambary izy ireo. Raha tsy misy ny vahaolana manoloana izany mety ho kely ny vokatra amin'ity taona ity. Fanajadina. Efa misasaka ny volana Janoary tsy mbola miroso amin'ny fiasana ny tambary ireo tatsa ao Ambatondrazaka amin'izao. Ny 10 sy ny 12 Janoary lasa teo voazo lazaina fa nidona ny orana tao Ambatondrazaka ka nanatsatoka ny tsaramaso ny mangahazo sy ny sisa ireo tatsa. Tsy ampy ambolena vary ny rotsakorana farany teo ary mbola miandrandra mafy ny orana ireo tatsa aika ny orana artifisialy no isany andrasan'izy ireo. Ka tokomba tokony zany raha tena maro tokomba anao orana iny moa zany le fanjakana ny orana le alefa vita artifisialy reny eny tokony mba bebendrano orana anaty tatsa satria vitipena zao mafy dia mafy nefa le orana tsy ampy tatsana zao mijaly satria tsisy karama ny tsy ampy so tena mijaly mihitsy satria karama zany mba karama le olona tsy mamoaka vola koa mpanampanamboly dia mba katana zany mba le orana mba ho bebe mihitsy mba hikaramany le tsy ampy. Taty aminay zany zao le orana kelikely te dia mamboly katsaka sy mamboly voany dia tsaratsaramaso mba vita nefa le vita amin'izany koa maty nanany koa misy ary dia maty ho azy may dia amin'izao ndray zany mba avy le orana dia tsy ampy koa fa sorina ary mavita fafafafotaka kely dia mba misy le fafafo mena kely dia atao.
efa manomboka miasa tsikelikely ireo tatsa noho ny fisiany izay arotsakorana izay saingy tsikaritra fa mbola vitsy ireo fatra mbola azo iasana. Manodidina ny 5,000 sy 4 sy 1 hetsy hektara eo ny tanimbary any amin'ny faritra Aloatra Mangoro izay hiamamatsy fatra maro amin'ny resaka vary. Raha ratsy ny vokatra, aina mety hisy krisy amin'ny resaka vary. Ilaina araka izany fijerevana vahaolana amin'ny olana iainana ireo tantsaha ankehitriny. Ny tantaran'ny laka Anosy indray no hoentina aminao anatin'ity fanadihadiana manokana ity. Ny laka Anosy izay isan'ny mampiavaka ny tanàna n'Antananarivo saingy vitsy ny tena mahafantatra ny tantarany. Fanadihadiana Gaëtan Andriatsilavo. Laka tsy voajanahary fanamboarana ny laka Anosy, 2 kilometatra miala ny Haute-Ville no misy azy. Ny quartier Peflo no andrefany, i Mahamasina no avaratra ary Soraka ao avaratra andrefana. Tamin'ny andro ny fampanjaka, hunahuna amin'ny Dadasika, mandray rano avy ny kopa no hita tamin'ny farina Anosy iny. Ny taon'ny 1770 tamin'ny andro n'Andrianjaka naorina ny diky sy ny kanal hanatsarana ny fambolem-bary. Tamin'ny andro ny Radama namboarina ny laka nasiana toerana fametrahana vanja. Ny mpanjaka Ranavalona voalohany no nampanamboatra ny farina Anosy, nampiady ny tany, nampanao ny nosy kely teny ampovoany ary nampanao fitarihan-drano avy any Ambohimavelona menondrano azy. Nisy trano kotona telo teo amin'ny nosy afovoany. Novilena tatamy sy zozoro teny anaty rano ary voaroy azy kosa no nambolena teny amin'ny sisin-drano. Taty aoriana vao novilena azo malahelo ny sisin-drano sy ny sisin-dalana miditra Makao. Nisy voaizvorona no mpiana tao ary nasiana olona nipetraka hitandrina ny ason'ny toerana sy hanome sakafo ireo biby ireo. Nivoatra ny tantara, namboarina endrika sary fo ny laka Anosy. Laka Anosy ity zany teo efa laka ihany teo taloha. Zany hoe efa nisy laka naturel teo amin'ny laka Anosy io teo n'olo rano fanondrahana ny eto ankilany eto iny antsoina hoe Tambarinandriana. Dia ny laka teo zany efa nisy laka teo dia tany rano teo nanondrahana ny aty Tambarinandriana ty. Fa izy zao ty indray zany efa laka artificiel, zany hoe efa namboarina izy io amin'ny forme cœur, namboarina teratany anglisy natsoina hoe James Cameron nanamboatra an'io izay baiko avy amin'ny mpanjaka vavy Ranavalona voalohany hoe atao forme cœur, zany hoe Louis Ferrany Jean Laborde sy Ranavalona voalohany zany natonga anazy io natao forme cœur. Dia zany hoe teo amin'io ampovoany teo amin'io sale ampovoany io zany teo no ohatriny hoe Thomas Jean Laborde teo amin'ny toeran'io, zany hoe teo Anosy teo zany. Ny sale mantsy teo taloha teo amin'io alohan'io anina io dia sale kely zay teo. Dia mifanao rencontre teo indreo dia ny Thomas Jean Laborde dia namboleny Jean Laborde an'le hazo zany manodidina an'le laka Anosy io. Zany hoe le hazo iny zakaranda antsoina hoe hazo mitomany. Dia zay zany mahatonga an'io le lasa hoe fo malahelo fo mitomany zay. Dia ohatriny hoe ranomaso mandrakizay zany no mipetraka eo amin'ny toeran'io. Le mahatonga an'le honohontsika amin'izao le hoe misaraka amin'ny mpifankatia raha mampiarakely fa tsy vokatr'izay hoe cœur blessé. Nanana ny tantarany manokana ihany koa ny Anjelimainty eo afovoany. Ny taona 1720, 1720. Mpanakanto Frantsay Barberia, mpanao asa sikotra Sperin, mpanao ravaka no nanao ny endrika amam-bika an'izany. Anjelimainty ity tsika zany zana tamin'ny Frantsay Madagasikara, dia rehefa zana tamin'ny Frantsay Madagasikara dia nangalan'ny Frantsay miaramila malagasy ny atany amin'ny Première Guerre mondiale 14-18. Dia mahatany le soldat dia natsangana teo io Anjelimainty io mba ho tsangam-bato fahatsiarovana andreo malagasy nanjay anjara tamin'ny ady lehibe voalohany. Dia io Anjelimainty io no raisina mponona hoe io no mitarika amin'ny fanahandreo miaramila maty anaty. Zay ny dikan'io Anjelimainty io. Fa zavatra miseho Anosy matetika dia miovaova ny Anjelimainty. Zany hoe tena original ny azarak'izay hoe Anjelimainty ange noir, dia zao izy efa hitanareo fa ange gris, zany hoe volombolamena. Na eo azy izay fanovana ny lokony izay, mbola mijanona ao ambavany maro ankehitriny ny miantso hoe Anjelimainty noho io tantara mipetraka io. Tsy ireo teratany vahiny ihany, maro ireo malagasy liana tonga mitsidika sy mamantatra ny tantara. Gasy tena liana ka gasy tena maro, gasy tena hoe tia fantatra an'io.
fa misy kosa moa ny hoe afa-po amin'ny efa hainy mahalala fotsiny izy hoe io raha nanosy dia ampy azy zay dia samy sava fa zay hoe tantaran'io arak'izay tsy de m'intéressé azy fa ny olona m'intéressé moa amin'ny histoire ny touriste tonga dia copie izy amin'izany hoe ave ty ka histoire d'amour mpanjaka sy son laborde na tonga nyity formateur ty. Ilaina ary zava-dehibe ny mandalina ny tantaram-pirenena, tsy tokony hijanona fotsiny ihany amin'ny onoony fa mikaroka, manontany ireo olobe, mamaky boky sy ny maro hafa. Toerana manantantara hafa kosa indray no hoentina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny alahady ho avy izao. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray 3 herinandro nifanesy ny andro ratsy tao Californie. Andro ratsy vaovao indray no andrasana any an-toerana any Oal raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra any an-toerany. Manoloana izany teratany Amerikana antapitrisany no nahazo baiko fa tsy maintsy afindra toerana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. La ville californienne de Felton, noyée sous une mer de boue. Milona ao anaty ranopotaka amin'izao fotoana ny tanànan'ny Felton ao Californie. Feno rano avokoa ny lalana, ny trano ary ity fiara hita amin'ny sary ity izay efa hodivitry ny rano tanteraka. Toy izany ihany koa ny renirano izay efa mahatratra 9 metatra 520 rehefa mihoatra ny tokony ho izy noho ny fisian'ny tondra-drano. Efa miaina tsikelikely ny rano amin'izao fotoana ka niroso tamin'ny fanadiovana sy fanarenana ny fahasimban'ireo mponina. Ny akamaroan'izy ireo izay marinina fa niaina tanaty fotaka noho ny fisian'ny tondra-drano indroany sesy tao anatin'ny 10 andro. Ankilany, tranga vaovao antsoina hoe rivière atmosphérique no miteraka ny fisian'ity andro ratsy, mitondra rotsakorana mahery vaika ao Californie ity. Ny abetsan'ny rotsakorana nandritra ny 3 herinandro teo, izay miopy fiarina nimba zavatra maro toy ny lalana sy foto-drafitr'aza tao an-toerana. Vokatr'izay, tokantrano misy 7,9 no miaina anaty azy ankehitriny noho ny fahatapahan-jiro ny sabotsy teo. Des routes sont coupées et 68 000 foyers ont été privés d'électricité samedi. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonaina trotratra taminao tamin'ity alina ity ankasitrahanainao tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.